l'école privée Mialinjaz, Orange Madagascar, manolotra anao ny vaovao. Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy ankasitrahanay hatrany ianao misafidy ny Alma TV. Tonga ny fotoana izay hianaranao ny vaovao an-tsary, koa asainay hampanajany ianareo rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Ho atsaraina ny kalitaon'ny fampianarana ao amin'ny ivitoerana fampiofanana CFMK Pro Ambatondrazaka, Amparafaravola ary Tanambe. Nomena fiofanana araka izany ireo mpianatra izay nataon'ny taletsekoly nandritra ny 3 andro. Michel Adera Randriamanalina sy Fetrana Rindra samy manana no nanangona ny vaovao. Ho atsaraina trano ny kalitaon'ny fampianarana eto amin'ny ivitoeram-piofanana CFMK Pro. Ho ampitoviana noho izany ny fizarana ny fahaiza-manao mpampiofana isaky ny sampam-piofanana eto amin'ny Ambatondrazaka, Amparafaravola ary Tanambe. Izay no antom-pisiany izao fiofanana omena ny mpampianatra rehetra izao izay atao mandritra ny 3 andro eto amin'ny foibe toeran'ny CFMK Pro Ambatondrazaka. Samy nojerena amin'ny atsipiriny avokoa na ny teo amin'ny mécanique auto, électronique, coupe couture, coiffure ary ny informatika. Noresahana betsaka ihany koa ny salanisan'ireo mpiofana, hatreo amin'ny salanisa 12 no mahazo ny salanisa ambany indrindra. Izany hoe mba ahafahan'izy ireo hiatrika ny asa ny roinany ary mba ho mpiofana matianina, tsy homena mita amin'ny hafa. Ny fanamby apetrakay aorinan'izao fampitoviana ny enim-bolana farany izao indray dia ny fanomezana toky ny ireo ray aman-dreny izay nametraka ny zanany eto amin'izao fitoeram-piofanana izao, fa dia mila vokatra ny ray aman-dreny dia ny tanjona zany dia ny fahombiazan'ireo zazareo any amin'ny volana oktobra any izay etrehan'izy ireo ny fanadinana ara-panjakana dia mba ho 100% zany ny vokatra amin'izay fotoana izay. Roa taona mifanesy zay dia niezaka manampy ny mpiofana ny ivitoeram-piofanana CFMK Pro dia ny fampianarana mahay mampona teo amin'ny code de la route, teny frantsay, eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena ary ny ara-panahy. Lafim-baovao ny fanatanjahantena no anohizantsika azy. Mankalaza ny 10 taonany ny Ajesafa. Misy ny etsika ara-panatanjahantena tanterahana miodidina izay Jeannot Randriamalala, Fetrana Rindra samy manana ary Martin Randriamoravelona. 10 taona ny Ajesafa na ny sekoly fanomanana ireo taniketsany baolina kitra. Atsian'izy ireo ny tsy anamarika izany eto Ambatondrazaka izay isan'ny misy ity sekoly ny baolina kitra ity. Tianay zany nankalazana anazy ato anatin'ny faritra Ambatondrazaka ny 10 taona ny Ajesafa nilo. Voalohany indrindra aloha sezinay eto Ambatondrazaka. Faharoa mba tianay any an-tanana andreo ihany ty baolina kitra fa misy an'izany école de football zany eto Ambatondrazaka. Ary etsonay indrindrandrindra zay malala tanana zany mba hanampy anay fa izay indrindra ny tena ilaina satria ny fitondrana ankizy tsy mandeha tsy misy fanampy avy any amin'ny reo petit baolina kitra. Fanentanana antsika vahoaka zay atao hoe eto amin'ny faritra loatra mangory zany mba tongava mba hijery an'ilay baolina satria marina tokoa fa atao hoe fitezana tanora zao ny zava-dehibe, mba tsy hirona ny zavatra tokony hoe alehany ny tanora, tsy hirona ny zavatra mahadomelina sy ny sisa sy ny fisotroana toka ka mba manentana zany mba ho tonga daholo, indrindrandrindra ny ray aman-dreny reto ankizy zay mpilalao sy ny manodidina rehetra mba asaina mba ho tonga daholo. Efa nanomboka ny talata faraka 10 volana aprily teo moa ny fifantsanana izay ahitana ekipa enina. Antenainy rehetra araka izany ny hoavy mamiratra ho an'ny baolina kitra eto loatra mangoro. Lafim-baovao ny finoana kosa no amaranantsika sahady ny fampalalam-baovao. Manana etsika ry zareo avy eo anivon'ny fiangonana Louange amin'ity fetin'ny Paska ity. Fanadihadiany Jeannot Randriamalala sy Fetrana Rindra samy manana. Église Louange de Dieu Tanamandroso hafana ny fahatserovana ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Isan'ny anamarika izany ity fiangonana ity araka ny tafa ny fanaovana tamin'ny mpitandrina teny Antoerana. Amin'izao fankalazana ny lundi de Pâques 2017 zao dia nanomana programme lehibe fitsakatsanganana mahafinaritra
eto amin'ity toerany ity a hoantsika rehetra eto Ambatondrazaka sy manodidina izay anasanantsika io fotoana io nitarika Josmarindry no avy eto a anafana ny fotoana Josmarindry moa zay efa tsy zoviana amintsika eny amin'ny radio sy ny CD izay mandehandeha miparitaka eny dia afinaritra tena mahafinaritra be satria manana maizy azy izy ireny ka izy no nafarana manokana ho tonga eto zany amin'ny lundi de Pâques io ary ny fotoanantsika dia manomboka amin'ny 6 ora maraina dia mitohy amin'ny 2 ora hariva amin'izay amin'ny 6 ora maraina zay dia mizahatra mahafinaritra be ianao dia ao anatin'iny koa ny ahitantsika n'ilay senety mitondra aloha teny hoe mpandray antendrony dehibe ny mandray antendrony ao anatin'ny baiboly dia avadikitsika somary fonehezana kely le izy zay no mampandray antendrony azy mpandray antendrony evangelika zany dia zay no ampitokelaka atsika ao anatin'ny fotoana rehetra izany amin'ity toerana ity koa dia misy ny hôtely ny sakafo masaka isan-karazany ny jus naturel sy ny produit star dia misy ato zany ka alaminy tsara ary ny fandaram-potoananao amin'ny lundi de Pâques maraina manomboka amin'ny 6 ary mitohy amin'ny 2 ora hariva ny fotoanatsika. Ity toerana ity moa tsy lavitra miala avy eo amin'ny essence totale antsika dia mitsinanana mahazo ny lalana makany Angedingana zany dia rehefa tonga eo amin'ilay hoe Villa Monica tsika dia mifarana ny poteau-jiro mitsinanana makaty zany dia mandroso kely eo amin'ny 700 metatra fotsiny dia mahita an'ity plaque ity hoe Palais de l'Ange dia ato zany ny fotoanantsika amin'ny lundi de Pâques io mahafinaritra dia mahafinaritra io fotoana io satria tarika manana maizy azy no avy eto nafana ny fotoana ny parking koa moa tena milamina tsara tsy zavatra hoe aiahina zany fa milamina tsara dia anasanantsika lamindiny sasady ny fandaram-potoananao amin'ny fotoana lundi de Pâques io zany. Mariana moa fa eto Ambatondrazaka no fohy be nyity fiangonana ity. Izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny masaka azona rosoantsika tamin'ity androany ity hisaorana sy ankasitrahany anareo nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao an-tsary teto amin'ny Alma TV. Hisaorana ny ekipa teknika rehetra ny arana totosa ny fandarana hisaorana ny mpanao gazety mametraka ny veloma mandram-piaona